amin'ny fiverina lehibe indray raha lasana babalana no ianona amintsika amin'izao fotoanany izao dia faly be indray ny tena koa miaino aminao eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha hanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay mare izay miaraka aminao isan'andro manototosa an'izao fandarana izao dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra faly be indray mahita anareo androany ary matoky simino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ka dia tahiny tompo indray ary isika tsirairay avy mirabanao manokana raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe atsika sendrasendra ny atongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany matoky simino fa ahazo hery ianao hiaraka aminay eto androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto dia manana finoana fa tsika sendrasendra akory ny atongavanao teto fa tena nentin'Andriamanitra eto satria manana hafatra ho anao Andriamanitra amin'ity androany ity mety valiny ino moa izy mety valiny fanontaniana mipetraka ao anatinao io mihitsy mety fanafodiny ho aretinao io mihitsy mety vahaolana amin'ny olanao io mihitsy ny zavatra ifampizarantsika eto androany ko dia mahereza dia misaotra anao ihany koa tonga eto miravantsika rehetra izay fampaketo ihany koa dia hotahin'Andriamanitra ane ianareo rehetrarehetra arabaina manokana na babilavili izy niditra volana teto androany dia hotahin'Andriamanitra ane ianao sy ny ankonanao nareo mianaka fahasoavan'Andriamanitra avy amin'ny vazantany efatra ane hirotsaka ao amin'ny fiainanareo dia ho hitanareo izany tanan'Andriamanitra mihahy fiainanareo izany amin'ny lafiny rehetra hitanareo an'izany vao mihiratra ny masonareo dia fahasoavan'Andriamanitra matory nareo dia fahasoavan'Andriamanitra raha nabavilavili dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany Marizo Betsava Felana Rakoto Koda Leoni Razana Monika Kadaka Malala Rosina Betsava rahabaina daholo nareo raha Dalila Marie Charline dia Rosina Andoandry Kambana Ranta Malala Lantonirina Razana Monika Kadaka Kodanela Eliana tonga soa daholy Lantonirina Andoandry afanteneniko teo Eliza Tsiala samy natao batisa tamin'ny weekend teo daholo izany rehetrarehetra izany na Andoandry na Eliza Tsiala Fabiola Zanakandapa ny Aina Mainisoa natao batisa ihany koa tamin'ny sabata teo aleloia afaka mbola miarabany zareo foana nareo mbola tsy tafiaraba taminy Yama Fity Anitra Clarisse Fangazana Fitahina Erika Araka Sandola tonga soa Tina Rakoto Arzaka Tozo Mikael Zamina Claude Aravela Arso Rantalina Marie Charline Faly Rairitovo Tina Rakoto Arzaka Amboaratsiky tonga soa daholo isika rehetrarehetra Nambinitso Makrina Lovlitina tsisy isorana miendrika anao zany dia tahin'ny tompo antsika rehetrarehetra faly be mahita anareo ary faly hoe mbola samy velonaina eto indray tsika mbola ifampahery amin'ity androany ity mialohan'ny zavatra rehetra aloha mialohan'ny resadresaka sy ny hira sy ny sisa dia andao aloha ametraka izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra isika ko dia andao ampandrosotsika ny anabavintsika Rodina izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity ko andao ary ho ampandrosotsika avy hatrany izy dia aorian'izay tsika hieno fampitinana izay ataon'ny fity ihany koa andao ary tahiny tompo raha nabavy Rodina anao ny fitenenana mbola faly miarahaba pastera Menakavy mitenako amin'izao an'izao ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao mbola hivaroka atsika ry Jesosy malala mbola faly misaotra midera mankalaziana anarana izay isaoranay tokoa ianao satria mitantona sy miaronay nandritra ny andro izay midiavinay ireny isaoranay amin'ny zavatra rehetra izay nitantorahinao sy lavorary izy ireny Jesosy ny mpanompona izay
nanabatisa nanotra ny tenany teo anatrehanany dia nitanterahana izy ireny. Fifaliana ao anaty koa izany ary fifaliana ao anay koa nahatanterahana izany. Isaoranay amin'ny fitahiana rehetra izay nataona teo aminay. Misaotra anao izahay mbola velonaina izahay amin'izao fotoana izao. Ankehitriny Jesosy raha misy zavatra izay tsy afaka ny sitrapona nataonay nandritra an'izay dia hifonanay mangataka famelan-keloko izahay. Aoka ny ho tahaka ny abela izay nanatitra fanatitra teo anatrehanany hanorana izany teny izany mba hahasitrana tompoa. Ary reto mpanompo izay hitonga ny hafatra ao Andriamanitra hitory ny fahazavananao. Ato Jesosy eo ny mpanompo hitory ny teninao. Ato ny pastera hamela betra ny teninao. Rakofo ny fanana masina ity fandaharana ity Jesosy io. Rakofo ny fanana masina izay teny hentinety mba ho tanteka sy lavorany izany. Jesosy malala hoe reto ny vahoakana izay hiainy izay ny hafitra izany. Ka sy ny fanana masina fony tsirairay avy ny toerana izay misy izy ireo anjakao Andriamanitra mba tsy hanjakana sy ny satana sy ny devoly tsy hanindesina izany tena izay avy aminazy izay teny mamelombelona ho anay izany. Satria Jesosy eo tena te hazava tokoa izahay, te hahita tokoa izahay haka ny teninao Andriamanitra izay manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo fenina izay tanàna miorina eo an-tampony tendrombohitra. Miady Jesosy izahay tokoa fahazavana izao tontolo izao raha manaiky izany teny izay afafety izany. Raha mitoetra ao am-ponay izay teny izay ambara eto izany Jesosy engane Jesosy mba samby hakatoy izany teny izany izahay tsirairay avy. Raha misy namanay izay manana hetaheta Jesosy tsy mahita anao kasiny fony sy fanahy mba tonga eto amin'ity fandaharana hainy izay ny hafitra izany. Kasiny connexion rehetra Andriamanitra mba hahotanteka sy lavorary sy ny fitaovana rehetra Andriamanitra. Engane tsy hanjakana sy ny satana sy ny devoly izao fandaharana izao. Aoka hanatanteka sy halavorary. Ny mpanompona izay hivafoka amin'ny firenena kasy ny fanana masina ho tanteka sy lavorary izany. Apetraka eo am-pelantananao aoka Jesosy eo. Ny tsy tahaka ny diranay eto no hovoahanay. Raha misy kifikivy hahery hatanjaka hanompo anazy sy hanaradiana mandrakariva. Apetraka eo am-pelantananao izao fotoana izao Jesosy malala eo. Voninahitra irery ihany ho anao Andriamanitra dia fiadanina ho anay tsirairay avy. Haleluia. Amen. Haleluia. Mankasitraka ny ranavavy Rodiny antsika tamin'izany vavaka matsiro izay napetrany tamin'izao fandarantsika izao. Dia ho tahin'Andriamanitra anie ianao ranavavy dia mahay rezatra any an-trany ampitombo anao anie Andriamanitra mitomboso sy mitombo fahasoavana dia tahin'Andriamanitra hamaly fitianao. Haleluia. Saotra ranavavy Rodiny. Tahiny tompo azy mbola tsy voarabako teo Verselina, Bekirolante, Mami, Fontaine Lalanirina. Zay angamba mbola tsy voarabako teo Maman Valentina ihany koa mbola tsy narabako teo. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Zao no mba filazana kely. Eny famitiana toteny tsika rehefa avy eo fa rehefa mba tsy dia misy atao iny nareo na mbo mahakasika anareo ilay zavatra ataontsika eto na tsy mahakasika dia aza adino mandefa an'ilay atao reny satria somary misedra olana kely ny fandarantsika tato ato. Hitanareo fa mifandarina atao mampionankeo dia efa afahan'ny Facebook. Bloqué ny Facebook indray ny fandarina vavaka marainankeo. Nefa tsika efa tena mitandrina mihitsy mba tsy mandefa zavatra atahorana hoe bloqué ny antsika. Za masy mahatonga antsika tsy mandefa hira vazaha satria misy amin'ireo artiste ireo zany mametraka ohatran'ny hoe karazana zoan'ny mpamorona dia tsy avelan'izareo alefa dia izy izay tsy azoko hoe inona ny antony amin'izay raharapilazantsara hoe dia tsy zara mba hiparitaka amin'ny resaka fiara-pilazantsara ohatr'izao. Fa izay moa ny fanapakeviko fa tsika kosa nefa misaotra anareo sady dia efa hita reny ny j'adore fa dia bloqué amin'ny tsy dia antony manahoana ary nanareo ireo ary dia sahirakirana ihany koa vao mahita misy commentaire anareo ohatra ny ranavavy Suzelle zao na sisa mitape amène fotsiny dia efa lazainy fa tsy tokony ho tenenina eto izany dia bloqué les commentaires. Efa manomboka misy sakasakany ary za moa dia efa miteny anareo foana mampitandrana sy mampandray anareo fa ny fandarana ohatrany antsika izao dia fandarana tena tsy tiany devoly izao. Ary nareo aza mieritreritra hoe ny mpikirakiran'ny Facebook dia tsy mahalala ny teny gasy izay ataontsika. Fa hainy io fantany zavatra resahantsika eto. Ary raha hiteny anareo fotsiny hoe batisa anankefatra zany batisa ny fibebahana
atao amin'ny fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny zavatra teneninao en ligne eto dia za tena mitenanareo fa tsy mahafaly ny devoly zany ka ny zavatra tiana itenenina dia zao hoe isika reto dia ambavahoana kely ny fioanantsika kopeny zareo fotsiny dia efa tsy tapahoantsika zany hoe teniny mbola eto tsika dia ararotsika izany dia aza dino zany mandefa n'ilay zadoridory kely rehefa an'izany zay mba hitany hoe mba misy olona mpakafy kosa ilay dia mety mba tsy fantatro mety mba misy fiatraikany ihany dia misaotra antsika rehetrarehetra tahiny tompo dia maherezatra any hatrany fa midiantsika moa dia mity foana zay zao hitretinareo anatin'izany resatresaka kely zany miezaka izay mivady manao hitanareo misy an'ilay hoe mba manaparitaka an'ilay fandaharantsika efa tena mampina tamin'ny sabata ihany moa zay fa bloqué ry havana zay vonona misy vola aloha mantsy amin'izy io rehefa tiana hoe paritaka be zany zay vonona andohan'ilay vola fa le zareo mihitsy tsy mety raha zay fa tsy misy zahatra tsy mety foana bloqué any amin'ny farany dia bloqué foana le mba hoe boost zay ho ataontsika zany dia zay mba tonga antsika hoe io dia tsika ireo foana ihany tsy manina nge faly foana aloha zay mahita anareo ireo nareo alleloia ary tsy mampanina mahita olona 50 ohatra anareo fa mandray ny zavatra toriny eto nefa koa na izany ary mba ao ihany le etaeta hoe mba tia hamparitaka kely hamparitaka ihany le filazantsara atsika tahaka andreny olona rehetra mba manaparitaka ireny fa saingy tsy mety mihitsy le izy dia mahavarina fa dia zay aloha ny zava-misy dia ifalitsika zay kely ananantsika eto ny radio antsika izany moa dia misedra olana matetika fa dia tsy fantatra hoe ahoana fa rehefa mbola mandeha kely eo aloha dia ifalitsika misaora amin'ny zavatra rehetra ho ny tenin'Andriamanitra misaora mandrakariva ihany koa dia hisaotra an'Andriamanitra foana tsika tamin'izay rehetra efa vita eo ifalitsika raha 7 nareo aloha ny eo alleloia fa mihintsika fa raha manao partage koa ange nareo dia mety mamparitaka any ananiny ihany izy fa nisy koa moa ny fandarantsika ity tsy dia mampareharena moa fa misy nareo mipartage zavatra hafa fa ny antsika eto nareo mijery eto nefa nareo tsy mba mety mipartage an'izy ity mihitsy na mamenatra ve izy ity sa manina fa ho anareo izay afaka dia azo atao hoe ho anay fa atao hoe ho an'i Jesosy misy olona ny mila ny filazantsara ihany koa dia mba raha azotsika atao zany tsy dia sahirana loatra tsika dia aza mihafafa mba mipartage kely ihany ny fandarantsika zay ny fanampiana mba ilana ianareo mivady anareo satria miezaka izay ty manao fa tsy mety manao kely zavatra tsika dia bloqué dia zao misy fotoana tsy mahita an'io commentaire mihitsy dia ohatra hoe io isa io betsaka ny zavatra efa nidinihana mivady ary marqué anay fa io isa misy fotoana hoe miakatra dia tsy mety miakatra hoe tsy mety zany hoe tsika ravana rehefa manao an'ireny séminaire na zavatra ohatr'izany tsika misy tafakatra 70 70 fa tatoato na ny commentaire raha pitso anareo raha mijery ny fandarana io dia be dia be commentaire tsy hitanareo eo lasa ohatrany mijery fotsiny avy fa na ny commentaire nareo dia tsy hitanareo lasa izy teo ka zany rehetrarehetra zany dia tsy ataontsika mahakivy atsika fa zany rehetra zany dia atao ahakivy mba hahatonga ny olona hiteny hoe saloha zany ty ohatra tsy mety na ohatr'izany tsia 5 io ny ainga miakatra 20 faly be tsika taloha feno 30 nareo no mijery dia zao tsika zao 5 50 dia saorantsika an'Andriamanitra tapaka foana le izy ranabavy Clarisse indisponible foana ny zavatra teneniny dia zay mahatsara anareo hoe manaraha foana en direct manaraha foana le live satria raha mieritreritinareo hoe andeha atory dia jery raha pitso dia mety veloma manjavona le izy ka dia zay ny zava-misy aloha ampahafantarina antsika ihany mantsy izay rehetrarehetra izay vao mahafaly be na finaritra be tamin'iny weekend iny elaela tsika tsy niona fa dia faly foana mahita anareo eto faly be tamin'iny herinandro iny navita batisan'olona efatra tsika tena hoe fifaliana ngeny anay mivady nenay tato amin'ny groupe tamin'iny
weekend iny hoe anakevatra ny vita batisa ranabavy ando andria nataontsika batisa tamin'ny zoma. Alleloia. Ny sabata vita batisa ny aina maheno soa. Alleloia. I ranabavy Sylvie Zizi Carla ary ranabavy Eliza Tsiala vita batisa. Alleloia. Isaorana an'Andriamanitra zany, zava-dehibe zany, ary tsy takatry ny saina. Ao amin'ny fotoana andrenesanareo fijona vavombelona avy amin'ireo olona izay natao batisa ireo, fa misy amin'ireo dia olona tena avy lavitra tokoa, tena lavitra noho ny sotoman'Andriamanitra azy. Dia fifaliana tena hoe faly navitan'izany batisa zany dia afaka miarahaba an'zareo nareo mbola tsy tetinareo tamin'ny sabata, afaka miarahaba an'zareo ny aina maheno soa Zizi Carla, Eliza Tsiala ary Ando Andria no nataontsika batisa tamin'ny larobia tamin'ny zoma sy sabata azafady. Raha misy aminareo mbola mangetaheta te hiroso amin'ny ranon'ny batisa aza misalasala miresaka aminay amin'ny MP dia antefasina fampianarana ianareo fampianarana baiboly dia miroso amin'ny batisa, vita batisa ianareo miditra tamin'ny groupe izay maharesy rehefa tamin'ny groupe izay maharesy nareo mandray anjara nareo afaka manao vavaka fanomboana nareo, vavaka firenena, afaka mitory teny ihany koa. Ho tahiny tompany antsika tsirairay avy terira albenja tahiny Jesosy, Ando Andry tahiny Jesosy togasoanareo andolotsika eno famitinana ny toriteny ezaka ho ny fity mba afatra nataony teo talohan'ny anomboaka antyfandarana teo ezaka papaozy izy mba vita indray an'ilay famitinana. Za moa teny taminazy rehefa vita dia ataovy fa ianao koa mbola anaty fianarana fa dia ezaka hono izy ireo olona mba tena hanao an'ilay ana fa ela be hono izy tsy navita dia indray izy mba hanao famitinana dia makafy zary nareo amin'ny famitinana amin'ny teny frantsay izay ataony fity. Tahiny tompo fity hanao ary ny fitenenana. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 28 mai 2022 qui nous a été partagé par Pasteur Jade. Et ce sermon, c'était aussi un sermon dédié aux mamans, aux mères de famille. Alléluia. Le verset que nous allons lire se trouve dans Luc chapitre 2, versets 39 à 40. Luc chapitre 2, versets 39 à 40, au nom de Jésus. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la gloire de Dieu, la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Alléluia. Donc ici, on parle de Joseph et de Marie, qui étaient les parents de Jésus. Et Joseph, lui, ce qu'il faisait, c'était travailler. Il travaillait, comme ça il gagnait de l'argent et comme ça il pouvait nourrir sa famille. Il pouvait nourrir Jésus et sa femme. Donc, son rôle à lui, c'était de faire croître Jésus et de fortifier Jésus. Alléluia. Mais le rôle de Marie, à elle, c'était l'éducation de Jésus, parce que Marie, c'était elle qui restait à la maison avec Jésus, et donc c'est Marie qui a donné à Jésus la sagesse. C'est Marie qui a fait grandir Jésus, c'est Marie qui a éduqué Jésus. Alléluia. C'est Marie qui lui a appris la volonté de Dieu, etc. Et donc une leçon pour les mamans, éduquez vos enfants. Prenez soin d'eux et donnez-leur la sagesse, enseignez-leur la parole de Dieu, enseignez-leur la volonté de Dieu. Alléluia. On va aussi lire Marc chapitre 20, versets 20 à 21. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 21, au nom de Jésus. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. » Alléluia. Donc les fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques, 2 des disciples de Jésus. Et donc cette femme, cette mère, elle a cherché ce qui était bon pour ses fils. Elle a demandé à ce que ses 2 fils soient assis aux côtés de Jésus. Alléluia. Et les mères aussi devraient faire ça pour leurs enfants. Cherchez constamment ce qui est bon pour leurs enfants. Alléluia. Ne soyez pas distraites par Facebook, par les réseaux sociaux. Ne passez pas votre temps à chercher ce qui est à la mode aujourd'hui, etc. Mais occupez-vous de vos enfants. Parce que vos enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour vous.
Alléluia. Et aussi, ne soyez pas le genre de femme qui est matérialiste. Parce qu'il y a des femmes, quand c'est bientôt la fin du mois, elles deviennent toutes gentilles avec leur mari. Elles font des câlins et des bisous à leur mari. Et voilà, elles font les gentilles petites filles en fait avec leur mari parce qu'en fait le salaire il arrive bientôt à la fin du mois. Mais quand par exemple c'est vers le milieu du mois et que il y a plus beaucoup d'argent, la femme elle devient impulsive et elle embête son mari et voilà. Mais cherchez ce qui est bon pour votre famille, pour votre mari. Ne soyez pas matérialiste. Alléluia. Il y a aussi le caractère d'une femme qu'on devrait prendre. C'est le caractère d'Esther. Dans Esther chapitre 4 verset 10 à 11, on lit au nom de Jésus. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Donc à ce moment-là, Aman, il avait préparé un plan. Et ce plan, c'était un plan pour tuer les Juifs. Et les Juifs, ils espéraient que ça soit Esther qui les sauve. Que ça soit Esther qui vienne voir le roi pour dire au roi de ne pas tuer les Juifs. Et le problème, c'est qu'il y avait une loi. Il y avait une loi qui disait que si on vient voir le roi sans avoir été invité, soit on meurt, soit le roi nous tend le sceptre d'or et donc on vit, on a la vie sauve. Et Esther, donc elle devait aller voir le roi, mais elle n'a pas été appelée depuis 30 jours, donc ça veut dire qu'elle ne devrait vraiment pas aller voir le roi à ce moment-là, parce qu'elle risque de mourir. Mais Esther, elle a dit à Mardoché: dis aux Juifs de jeûner 3 jours pour moi, et j'irai voir le roi. Même si c'est interdit, j'irai voir le roi. Et je lui demanderai de ne pas tuer les Juifs. Et si je dois mourir, eh bien je mourrai. Alléluia. Esther, elle avait vraiment beaucoup de courage, et elle avait beaucoup de foi, parce que elle a décidé d'agir même si sa vie en dépendait, même si elle risquait de mourir à cause de ça. Alléluia. Mais elle a décidé de faire ce qui était juste. Et elle a décidé d'agir pour sauver son peuple. Alléluia. Et vous aussi, les mamans, agissez pour sauver votre famille. Agissez pour le bien de votre famille et ayez du courage, ayez la foi. Alléluia. Il y a aussi une femme, cette femme elle s'appelait Dorcas. C'est dans Actes chapitre 9 verset 39. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle cousait des vêtements pour les donner aux pauvres, pour les donner aux gens qui n'ont pas les moyens pour s'acheter des vêtements. Donc elle cousait les vêtements et elle leur donnait. Mais à un moment, elle était tombée malade et elle est décédée. Donc toutes les personnes qui la connaissaient étaient tristes, et ces personnes-là ont pris les vêtements qu'elle cousait et ces personnes-là étaient venues voir Pierre pour montrer à Pierre à quel point c'était une femme vraiment qui avait un bon cœur et qui faisait de bonnes œuvres, qui faisait l'aumône, qui aidait les autres. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pierre ? Pierre, il a ressuscité Dorcas. Alléluia, parce que Dorcas, c'était une bénédiction pour les autres. Et donc, il fallait encore qu'elle soit en vie, parce que il y avait encore plein de choses que Dorcas, elle pouvait faire pour les autres. Alléluia. Et toi aussi, en tant que maman, il faut que tu saches partager. Il faut que, voilà, tu aides les autres autour de toi, tu aides les pauvres. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour commencer à aider les pauvres. Mais fais avec ce que tu peux. Dorcas, elle ne donnait pas d'argent, mais elle cousait des vêtements pour les pauvres. Et toi, utilise ce que tu possèdes pour faire du bien aux autres. Alléluia, comme ça tu as une bénédiction pour les autres, et comme ça, Dieu, il va te bénir aussi. Il va trouver une raison pour te bénir et pour te protéger. Alléluia. Il y a aussi l'histoire de Marie, une autre Marie, et cette Marie-là, c'était la sœur de Lazare. Et on sait que Marie, elle avait acheté du parfum dans un vase d'albâtre, et elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Et ce parfum, il coûtait très très cher. Et en fait, Marie, elle a su sacrifier quelque chose de précieux pour Jésus. Alléluia. Et Jésus, il a dit
quand on prêcherait la bonne nouvelle, on parlerait de ce qu'elle a fait, on parlerait de l'action qu'elle a faite. Et on en parle aujourd'hui, alléluia, parce que Marie, elle a su sacrifier quelque chose de vraiment précieux pour Jésus. Et toi aussi, il faut que tu saches sacrifier les choses précieuses que tu as, alléluia. Il y a aussi une veuve, c'est la veuve de Sarepta, et dans cette histoire, Élie était venu dans la maison de cette veuve, et donc Élie lui a demandé, est-ce que tu pourrais me préparer un gâteau s'il te plaît? Mais cette veuve lui a dit, mais Élie, je n'ai vraiment plus beaucoup de farine et j'ai vraiment plus beaucoup d'huile. Cette farine, ce que j'ai, ça va suffire juste pour faire un repas pour moi et mon fils. Et après, quand ça sera fait, quand on aura fini de manger ça, il ne reste plus qu'à attendre qu'on meure de faim parce que on n'a plus rien après. Mais Élie lui a dit, apporte-moi quand même le gâteau, prépare-moi quand même à manger. Et donc, cette veuve, elle a fait confiance à la parole de Dieu. Elle a fait confiance à Élie et elle a obéi. Elle a quand même obéi, même si il lui restait que peu de farine et d'huile. Et donc, elle a préparé à manger pour Élie. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni la farine et l'huile de cette veuve. Et donc, Élie, elle a dit que cette farine et cette huile, ça ne va pas se terminer avant la fin de la famine. Ça va pas se terminer avant que la pluie ne tombe. Et donc, à partir de ce moment-là, elle avait tout le temps de la farine, tout le temps assez d'huile, et donc elle mangeait à sa faim avec son fils. Alléluia. Toi aussi, apporte le peu que tu possèdes à Dieu, et Dieu fera grandir ça. Alléluia. Vraiment, apporte-lui vraiment le peu que tu possèdes. Alléluia. Il y a aussi une autre veuve, et cette veuve, ça se trouve dans Luc chapitre 21, versets 1 à 3. Luc chapitre 21, versets 1 à 3. On va lire le verset au nom de Jésus. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Amen. Alléluia. Donc cette veuve, elle était pauvre et elle n'avait que peu d'argent. Mais ces 2 petites pièces, les 2 petites pièces qu'elle possédait, elle les a mises dans le tronc. Et dans le tronc où on met les offrandes. Et vraiment, c'était le peu qu'elle possédait. Et ce qui est bien, c'est que Jésus, il a vu ça, même si c'était que 2 petites pièces. Alléluia. Toi, peut-être que tu n'as que 2 petites pièces. Et ces petites pièces-là, c'est les petites prières que tu as le temps de faire le soir. Vraiment, tout le reste de la journée, tu es occupé à t'occuper des enfants, t'occuper de la maison, t'occuper de la famille. Et le peu de temps que tu as, tu utilises pour prier Jésus. Et ça, même si c'est que 2 petites pièces de cuivre, Jésus les voit. Alléluia. Et vu que Jésus les voit, tu recevras une grande récompense venant de lui. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 28 mai 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sotra ny vitintsika tanatin'izay famitinana ny toriteny izay dia Andriamanitra manaiky rehefa saorina ny fity amaly fitianao dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Hitra amin'ny toriteny ary tsika mialohan'ny toriteny nefa dia hanao hira anankiray aloha tsika tahaka ny mahazatra antsika hatramin'izay dia andao aloha tsika hiaino nefa kosa sady mbola miraba nareo reny izay mbola tsy voaraba teto daholo ihany koa fa dia mino aho fa narehetrarehetra dia samy nandray ny tsodrano sy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny sabata iny daholo avy eo moa tato mbola nitoy ny fitsofandrano izay reny rehetrarehetra ny soratra anarana mba handray an'ilay vavaka spesialy sy tsodrano an'ny renim-pianakaviana dia nafinaritra tokoa ny fiarahana tamin'iny sabata iny ary inona sy irina fa nisy fiantraikany lehibe mba ho reny modely daholo ho reny tahin'Andriamanitra daholo ny reny mpanaraka eto amin'ny akiradio. Tahin Jesosy fity dia maherezatra any hiditra avy hatratsika amin'ny ten'Andriamanitra avy eo hianabavy haingo izany hoe amboarantsika no hitondratsika ny ten'Andriamanitra avy eo aorianan'ity iray ity mino finaritra ary ataontsika samy angataka Jesosy feno ianao ny foko Alléluia. Raha io efa feo
fenoanao no tanjako feno ianao ny foko Nitanakavana amin'ny fahamarinako nitantanako anao tomoera amin'ny fitiavako misaotra indrindra ray fa tsara loatra ianao sociality.
maharitra ho anao Andriamanitro. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra zany hira zany a, isany mahafinaritra iny hira iny a, dia hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Ten'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavitsika hiaingo. Haingo mantsy ny anaran'izy ity fa tsy amboarantsika akory a. Nareo mantsy samy manana anarana hafa izay nareo anatin'ny Facebook. Anarana eo amin'ny Facebook amboarantsika fa hiaingo a no tena anarany a. Izy nitondratsika ny ten'Andriamanitra androany a. Avy hatrany ary dia efa lasa be ny fotoanantsika, efa ny amin'ny 4 minitra satsika izao a. Efa 37 minitra izay nanomboka. Izao tsika vohitra amin'ny ten'Andriamanitra. Ndao ary, dia rehefa vita moa ny ten'Andriamanitra izay entina dia miverina tany a mahamelavelatra ny toriteny. Tay tompo a ranabavy amboarantsika hanao ny fitenenana. Dia mbola faly miarahabantsika rehetrarehetra avana malala mahatratra n'ity fotoana ity, dia tononona amintsika ny tsirairay avy izay mpanaraka izao fandarana izao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsirairay avy. Dia faly indray ary avana malala ny hitondra sy hizara ny tenin'Andriamanitra ho amintsika rehetra amin'ity anio ity. Ka ny tenin'Andriamanitra izay angalana fampianarana ho antsika, fampaherezana ho antsika, dia izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany a, dia raisina ny 12 ka 14. Izay vaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry mivakitsika voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fitarihan-teny sy filazana ny manafaran'i Jesosy ny mpianany sy ny nisarahany taminy raha niakatra ho any an-danitra. Ary teo ho firy ilay toko voalohany izay nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiany sady niseho ny famantarana maro tao aorian'ny Jarivo fa velona izy ka niseho tamin'ny 40 andro. Ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary niara-miangona teo amin'i Jesosy dia nambepetra azy tsy hiala ny Jerosalema fa hiandry ny tetim-pikasany ray izay efa renarentaniko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Hoy izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompo, amin'izao no mampodiana amin'ny fanjakana amin'ny Israely? Fa hoy izy taminy, tsy ianareo ny ahalalany andro na fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jody sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakariny izy. Raha mbola mijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita amin'ny masony intsony izy, ary raha mbola nandinika nanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indray nisy roaraty eo anilany akanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galileana, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy takany nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra, ary izy ireo miverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin'ny Jerosalema araka izay mety alian'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any amin'ny trano ambony izay fitoerany i Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Mateo, Jakoba zanaky Alfeo, Simona, Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra io niraisaina naharitra ny vakoka ambany vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary niraharainy. Alleluia, amen. Eto ny tenin'Andriamanitra
Andriamanitra ry havana malala Jesosy mihitsy zany eto no nanafatra hoe aza miala ho aza ary raha miara-miaina teo amin'i Jesosy teo aminy Jesosy dia namipiditra azy tsy ara Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay varina tamiko hoy izy. Tsika ry havana malala dia miara-mahafantatra daholo moa tsika fa ho avy ny Pentecoste afaka andro vitsivitsy ary tsika koa vao avy nandalo vao fifadian-kanina tamin'ny herinandro ambony iny ary ny antony nanaovantsika fifadian-kanina iny zany ry havana malala dia fantatsika tsara mihitsy satria hoe nanitsanana ny fampetipetitenina rehetrarehetra tao anatin'ny fotsika io. Ny fotsika moa ry havana malala dia tena hoe ifoy dia io tena hoe feno faharatsiana rehetra ary izay indrindra ny antony ny hoe fifadian-kanina nataontsika 3 andro iny zany mba hahatonga antsika tena hoe handray an'izany batisa amin'ny fanahy masina amin'ny andro Pentecoste zany. Dia etiko zany ry havana malala dia raha efa navohitsana no faharatsiana tao anatin'ny fotsika tao io dia aoka koa tena ho tandremantsika tsara mihitsy satria tena zavatra kely sy bitika dia mahatonga loto ao amin'ny fotsika io efa na dia fahadizerana mara dia tonga dia any amin'ny fohy foana zany miantraika ny zavatra rehetra ka amin'izay le hoe handray ny batisa amin'ny fanahy masina izay dia tena hoe aoka koa zany tena hitazontsika izany fahadiovam-po zany ary tsy mihafa ny fomba fanahy saina zany tena mila hoe madio mandrakariva. Tsisy fanahy masina ho tafatoetra ao anatina loto zany ry havana. Tsisy fanahy masina hijanona ao anatina fomba loto izany mihitsy dia izay mihitsy no tokony hoe ho tandremantsika tsara mihitsy zany indrindra ny ao anatin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny Pentecoste zao. Izany hoe fanahy masina zany ry havana malala zany no tena fanomezana tena hoe goavana indrindra angambany dia tsisy afaka mameantsika an'izany afa-tsy Jesosy irery ihany ary io koa tsy ny olona rehetrarehetra no afaka handray an'izany mbola araka ilay teniko teo hoe tsisy fanahy masina ho tafajanona ao anatina fahalotoana izany. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Alleloia. Ny vavolombelona Jesosy zany ry havana dia ohatran'izao ataontsika izao mitory amin'ny olona ny fahatsarany Jesosy. Jesosy dia efa niakatra ny an-danitra ary mbola ho avy indray izy amin'ny fotoana tsy fantatra dia izay indrindrany no hotoriana amin'ny olona tena hoe anaiky an'i Jesosy satria tsisy ninina azahoana famonjena ihany koa ry havana malala fa tsy ny hoe mifanekena finoana hoe efa maty ho antsika Jesosy ka velona indray ary niakatra ho any an-danitra dia velona mandrakizay dia izay ihany koa no azahoantsika famonjena ary Jesosy irery ihany koa ny tompo sy mpamonjy afaka manome an'izany fanahy masina izany ho amin'ny olona tsirairay avy. Dia mila zany tsika miomana mandrakariva amin'ny
ny fitondran-tena, tena hoe ho masina mandrakariva na amin'ny fiteny na amin'ny mombantsika rehetra mihitsy ahatonga izay fanahy masina izay tena ho tafatoetra ato anatintsika, indrindra no anatin'izao hoe andro melon pentecoste izao ry havana malaza dia tena hoe miefitsika tena manana izany fanamasinana tena izany, fahadiovam-po, fanahy, fahadiovat-tsaina mba ahafahantsika mandray an'izany batisa amin'ny fanahy masina izany. Ary ny voka-tsoa lehibe ao aorianan'ny pentecoste dia isika izany hoe vavolombelon'i Jesosy izany. Tena mahafinaritra ny izany ry havana manala hoe tsika izao lasa hitory-teny soa mahafaly ho amin'ny olona, ny teny torintsika lasa ampahery olona, afaka hanasitrana olona marary, hanova fon'ny olona hanaradia an'i Jesosy. Dia tsika koa mila miambina mandrakariva, mila miezaka izany tsika tena hoe manana an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izany tena zava-dehibe, satria rehefa tsy manana an'izay hetaheta izay tsika ao anatintsika dia sarotra be amintsika koa ny hoe aharitra izany. Dia ny fanahy masina izay horaisintsika indrindra ny amin'izany andron'ny pentecoste izany dia izay no tena hoe ahitahiry antsika manam-piavan'i Jesosy. Ary eto moa eto amin'ny andininy fa 14 amin'ity teny novakitsika ity dia mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ireo rehetra ireo niraisaina niaritra mivavaka mba ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalainy. Halleloia, amen. Izao fiombanam-bavaka ataontsika isan'andro izao ilay ry havana malala dia efa hoe fialetana izao miaritra mivavaka, miara-mivavaka. Dia eto izany tsika dia efa hoe efa fiomanana izao zavatra ataontsika izao, fiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy, fiomanana amin'ny miaram-panahy. Ary aoka tena hoe aharika amin'izao tsika fa tsy io filan-javatra fotsiny ihany na hoe fanatenan-javatra fotsiny ihany koa nanaovantsika an'izao safanim-potoana izao fa tena hoe iomanantsika amin'izany hoe fiainana mandrakizay izany. Ny soratra masina ry havana malala dia ny tenin'Andriamanitra izany dia tena hoe mahafinaritra rehefa tena iainana, ary arakaraka ny itiavantsika ny tenin'Andriamanitra izany mampitombo ny fahalalana ao anatintsika. Dia rehefa mitombo ny fahalalantsika ao anatintsika dia mitombo hatrany ny fitiavantsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Io izany no mampiray antsika amin'Andriamanitra, dia ny teniny io rehefa iainantsika sy ankaviavintsika. Ary ny tenin'ny soratra masina vakitsika teo moa dia hoe tsy misy mahalala fiavian'i Jesosy izany tsika, fa mitampoka ny fiavian'i Jesosy. Ary izany moa dia verimberina ao anatin'ny Baiboly hoe avy tampoka ataon'ny mpangalatra ny andron'i Jesosy, ka tsisy iomanana amin'izany fotoana izany, fa ny anjarantsika izany dia ny miambina mandrakariva, miomana mandrakariva. Mahafinaritra be izao fiarahantsika isan'andro izao. Dia irariana ry havana malala tena hoe hitohy hatrany izao angatahana amin'Andriamanitra mandrakariva moa, mba hoe tsy ahatapahana izao fandaharana izao na izao hoe na dia an'olona tahaka izao araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ary nefa efa ampianarana ity dia tena hoe mahakasika olona maro
ka zay le hoe vavolombelon'i Jesosy tsika eran'ny any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria raha tsy any amin'ny farany tany zao tsika dia efa maro ihany ny firenena zany zao mandeha ny tenin'Andriamanitra dia nanaiky ihany koa nandray fampianarana dia miroso daholo moa zany zay mahatsapa zay nakasika ny fahatsaran'i Jesosy ny amin'ny teny zay nitoriana tany dia maro moa zany tsika rehetra efa nanolo tena nandroso tamin'ny rano batisa dia ho avy ny andro Pentecoste zay tena hoe andro tena andro Pentecoste iny ry havana malala tena hoe andro tena miavaka nofina zany no tena andro tena hoe andro fanahy masina ny andro Pentecoste dia aoka tsika tena hoe azona fahadiovana ny fahadiovam-po fanahy saina ny fitafidytsika ny momba antsika rehetra mihitsy zany ahatonga antsika ry havana malala tena hoe andray an'le batisa fanahy masina dia fanahy masina ny hiasa anak'iray ty anatintsika tsiraray avy dia samy ahatra hatramin'ny farany dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ny ainan'izay tenin'Andriamanitra izay voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany ary ny fiadanana kosa ho amintsika rehetra izay nanatrika teto. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka dia mankasitraka tokoa ranabavy iaingo ranabavy amboaratsika fa anatin'izay vavaka toriteny mahafinaritra kalma be mihitsy izy miteny mahafinaritra be feony ohatran'le mpilalao tantara izoly le ao amin'ny RNM taloha iny kalma be mihitsy izy miteny mahafinaritra be mihitsy ny fomba hitondrany toriteny sy fomba fitondranantsika n'ilay tenin'Andriamanitra dia mankasitraka anao ranabavy ary Andriamanitra manankarepasaorina ny hamaly fitianao ary tsy ho verimaina ny ezaka izay nataonao zany mihitsy fa tonga any amin'ny tsirairay avy dia Jesosy hamaly fitia tongava amin'ny ambony indrindra tombozitra tombo fahasoavana dia mankasitraka anao indrindraindrindra tahiny Jesosy isika rehetrarehetra raha misy mbola tsy voaravako i Bartheloreli mbola tsy narabaiko tahiny Jesosy tonga soa ianao falifoana zay mandray anao Angela io Olivia tonga soa ihany koa Lantonirina Nirina Rodriguez Olga Ranoroso Ranabavlina artizana de Madagasikara Samina tahiny Jesosy daholo isika tsirairay avy. Alleluia. Dia hiditra amin'ny famelabelarana ary sika asan'ny apôstôly toko voalohany fitarihan-teny sy filazana nanafaran'i Jesosy ny mpianatra sy ny nisarahany taminy raha niakatra ho any an-danitra. Izy ity zany dia 10 andro ny lohan'ny Pentecoste. Tsika moa zany zao fiandro alohan'ny Pentecoste lahady sabata zoma kamisy labity talata eninandro milohan'ny Pentecoste zao sika fa ity tantara ity nitranga 10 andro milohan'ny Pentecoste 40 andro Jesosy nifanerasera niseho tamin'ny mpianatra dia mbola niaraka tamin'ny mpianatra izy io 40 andro ny rahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra io dia tsy navelan'i Jesosy ho veramaina fa ny zava-dehibe rehetra napitahiny tamin'ny mpianatra izay mbola tsy voapita niafatra rehetra no teneniny tamin'ny mpianatra izay mbola tsy voateny. Alleluia. Hoy Jesosy hoe any amin'ny andiny voalohany aloha tsika zao ary Teofilo ilay boky voalohany dia nisoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianarina Teofilo zany dia mpianatry Luc zany ary gentilisa romanina izay
anisan'ny manamboninahitra zany Théophile zany fa nefa kosa resy lahatra tamin'ny fanomporan'Andriamanitra izy resiny lioka lahatra tamin'ny alalan'ny toroteny dia lasa nanompo an'Andriamanitra ary dikany hoe Théophile raha tena raha tsy antitra loatra aminao zany Théophile zany satria zany Théophile zany toa an'olona efa taloha be daholo ny hitako Théophile sy ny Théodore ohatran'ny papanay fa raha tianao hoe dia Théophile zany dia ilay tian'Andriamanitra ka raha miteraka ianao zany mety tena anarana taloha be raha hoe ataonao Théophile anaran'ny zanakao fa ilay tian'Andriamanitra ny dikanazy hoe jaintilisy izy taloha tsy nalala zay Andriamanitra izy fa rehefa nitoriana tena izy dia nanompo an'Andriamanitra resy lahatra ary dia anisan'ny nampitazonan'ny Luka anjara andraikitra lehibe tamin'ny fanompoan'Andriamanitra izany Théophile izany Théophile. Zay aloha ny amin'iny fa tsy resaka momba ny Théophile tsika ianao fa resaka momba ny niafatry Jesosy tamin'ny mpianatra. Any amin'ny andininy faefatra ary niara-niangona taminy Jesosy niangona zany tsy nandeha nivavaka akory fa ery misy soratra hoe ray kely dia hoe niara-nihina rehefa andeha any am-piangonana dia zany hoe andeha hiangona fa miangona zany androandro misy mpivarotra amin'ny grevy tany Analakely dia vangovongongo eo dia miangona ihany koa filazana zany fa teto indray nitidikely hoe niangona niara-niangona dia niara-nihinana. Tena marina mihitsy zao Théophile zao zao larina soferana taxi brosy tany amin'ny taloha teny ambanivohitra Théophile matahotra mihitsy ny olona hita andeha amin'ny tomobile marina mihitsy zany analizinareo zany Théophile kely ndre tsy mety marina reny ndi file kely Théophile fa jeny ny anaran'ny Théophile ary niara-nihinana zay zany dika niara-niangona ary niara-nihinana tamin'ny teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy halan'ny Jerosalema fa hiandry ny tenin'ny fikasan'ny ray izay efa renindreo tamiko izy fa Jaona nabatisa tamin'ny rano fa ianareo kosa tao batisa amin'ny fanahy-masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Mivoaka sigara be namepetra Jesosy. Inona ny namepetrany Jesosy? Mba tsy halan'reto mpianatra reto eo a Jerosalema. Ny antony dia satria zao manam-panahina Jesosy ny amin'reto mpianatra reto. Raha ohatra zao tsika tsy eo tsika dia feratsika zantsika tsy handeha eo amin'ny akaikikaiky ny arabe eo satria tsy eo tsika hiaro azy. Feratsika ny zanatsika tsy handeha amina toerana anankiray mivoaka ny tokantranontsika io mivoaka ny fefy io raha vao tsy eo tsika sa tsy marina zany asa mivoaka ny tsy mahazo ny zanakely dia faritana mihitsy tsy mahazo mivoaka eto efa hainy mamova vady ndray andro ny zanakay anankiray nisaoty varavarankely lalao izy nisaoty varavarankely efa ery amin'ny arabe ery zany tena efa tsisy tômôbilina mandeha very fa izao Jesosy tsy namela ny mpianatra handehandeha satria izao Jesosy tsy hoe ho amin'ny intsony ery zareo nefa mbola tsy manana ny hery ahafahany mandeha irery. Hatramin'izay ny mpianatra dia niaraka tamin'i Jesosy dia nitantanin'i Jesosy dia misy olana dia Jesosy tsy mahaloa entra dia Jesosy tsy mahazo trondro dia Jesosy nona dia Jesosy eo foana Jesosy tsy mahay nalefa nandeha nitondram-bavaka olona nanao délivrance dia tsy navita dia mbola eo Jesosy fa eto zany andeha Jesosy io 10 andro io satria niakatra Jesosy 10 andro taorina an'iny vao tonga ny Pentecoste. Dika lay Pentecoste zavatra ngezabe ny andrasana eo no hanafina ny hery satria idina ny fanan'Andriamanitra fantatsika tsara fa ry Samsona rehefa nilatsaka ny fanan'Andriamanitra dia navita zavatra tsy tokony vitan'olombelona
ary saoly rehefa nidina ny fanan'andriamanitra dia lasa naminany. Davida rehefa nidina ny fanan'andriamanitra dia namono leona sy Berasa sy Goliata sy ny rehetrarehetra. Fantatry Jesosy fa raha hiala eo izy manderery ny mpianatra nefa mbola tsy feno fanan'andriamanitra dia tena mety atahorana ny aminy. Na mepetra Jesosy, za koa mepetra anao. Manapatonga antsika amin'ny Pentecoste antsika zany a, za manasa anareo. Ny torotenin'ny Pentecoste antsika dia amin'ny sabata ho avy zao. Misy aminareo moa avy aty atokantrano, tonga avy soa sahady. Halleloia. Atao trano antsika miandry afo midina. Halleloia. Fa zao mandra-panafy antsika hery aza mbola mihetsika eo Jerosalema aloha. Zany hoe tenenin Jesosy ny mpianatra tsy hetsika eo Jesosy fa tsy handeha hanao délivrance aloha, tsy handeha hitory teny aloha, tsy handeha satria maninona misy angizam-peo aninao fatantsika tsara ny teny Jesosy ny Matthieu 28:19 hoe mandehana aloha dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mitory filazantsara amin'ny olombelona, ataovy mpianatra ny firenena, tena hitory teny be mihitsy ny mpianatra miala eo. Ary za mampanantena anareo hoe andray hitory teny tena afotsika amin'ny sabata. Halleloia. Andray hitory teny afo. Ny Pentecoste antsika amin'ity dia tsy manao live tsika, tsisy live hitanareo zany eto amin'ny Pentecoste. Fa ao amin'ny Zoom isika anao Pentecoste. Rehetra maniry hialanao Pentecoste aminay ry havana. Zay rehetra maniry hialanao Pentecoste aminay dia angaviana izy apiditra Zoom ao amin'ny telefoniny ary dia teny amiko dia ampidiriko anaty groupena Pentecoste ary dia ao isika ao ny alefako ny lien, ao isika no natotosa an'ilay natotosa ny Pentecoste izay iarahantsika. Rasina ampafamalala. Raha teanao sady mpandraisana fanasana tompo amin'ny sabata aloha misaotra anao. Ny Pentecoste antsika zany dia ao anaty Zoom fa ny toriteny kosa dia amin'ny sabata zao tsika ny andray azy. Tiany Jesosy tsy etsiketsika eo Jerosalema aloha. Aza mbola raha misy etsika tokony ataonao mialasa aloha anao amin'ny aorian'ny alahady. Satria amin'ny Pentecoste tsika dia andray fanamasina, dia andray batisan'ny fanahy masina. Tsara be nareo vita batisan'ny rano dia fanalovanareo batisan'ny afo fa andray batisan'ny fanamasina tsika amin'io. Za manokana dia tena ny andrandra ary zany anisany naovantsika an'izany fivadikanana 3 andro tamin'ny herinandro lasa iny dia mba hiomanantsika hidirantsika tsisy fapepetenana amin'izany Pentecoste zany mba tonga antsika ho feno fanamasina. Ohatsy na mepetra zany hoe na mepetra zany tena zany ho aza mihetsika eto Jerosalema. Ny fihetsehana eo a Jerosalema raha tsy mbola nanafihery nefa Jesosy tsy eo dia lasa manao zavatra tsy dia makaiza. Jerinareo tsara ilana fanahy masina ngery havana. Tsika kory tsisy fanahy masina zao fa andalo Pentecoste isika dia ho avozin'Andriamanitra. Takantsika manao sabata izy mitandrina sabata isan-kerinandro. Ny herintsika, ny hery ara-panahintsika raisitsika ny sabata dia mahatonga antsika eninandro. Ohatrany hoe raha jerena zany ny réservoir antsika ity zany raha fiarakoditsika. Tsy haiko zao tobine mazaka 4 kilomètre manao plein anao dia 4 kilomètre ny vitany. Arakaraka ny finanan'ilay tomobile, misy mahavita 700 kilomètre, misy mahavita 500, misy mahavita arakaraka ny finanany. Fa ny hery izay men'Andriamanitra antsika sabata, zany mahatonga antsika mitandrina sabata indray amin'ny sabata zao zany manovo hery, manavao, avozin'Andriamanitra indray raha fahantsika mahatonga nareo reraka, nareo efa zatra mitandrina sabata ireo, reraka be nareo raha tsy nanao tamin'ny sabata, tsy mitandrina sabata nandray hery, tsy namonjy fotoam-bavaka, tsy mahavita nareo 2 herinandro zany io. Ka tsika tsy hoe tsisy fanamasina zao. Fa izy ataony io dia avozin'Andriamanitra ihany koa.
Ary Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra. Jesosy nge ny mpianatra nge tsy hoe voatsio Jesosy dia lasa tsisy ninona tsoto dia lasa mivadika jaitrisy tsy a. Fa Jesosy teo mihitsy tena présence ny Jesosy zany ravana. Teo amin'ny mpianatra tena présence tena azo nitsapaitanana hita amin'ny maso reny ny sofina tena amin'io Jesosy miteny hoe iny raisotra hano ty ohatr' zao ty ataovy ohatr' zao laziko aminareo marina dia marina tokoa. Fa io zany Jesosy tsotsoro. Ny fanahy masina nefa tsy tonga dia vao tonga dia manao relais zareo ohatra le miazakazaka ty misy relais dia lasa Jesosy dia tonga ny fanahy masina mbola nisy 10 andro eo amin'ny 10 andro io betsaka ny zavatra afaka tonga. Raha mbola tsy Jesosy ilay hery mpianatra tsy otsony nefa ilay fanahin'Andriamanitra mitondra hery mpianatra koa tsy otsony eo amin'ny 10 andro io zany azo lazaina hoe somary marefo ny mpianatra. Aza miteny anao androany ity herinandro ity ialao aloha tsy maninona raha tsy mbola misy asan'Andriamanitra ataonao ary amin'ny herinandro ity. Zao nge ravana misy fotoantsika rehefa mbola tsy feno herin'Andriamanitra dia tsy mandeha aminao ny zavatra ataontsika. Ianareo mpanao délivrance mahita tsara n'izany hoe manao délivrance nefa tsy ampivavaka fa mihevitra fotsirotr'ireny inona zany ohatrany hoe mampiasa bala blanc anao rehefa manao délivrance. Eny no itsy mihevitra fotsirotrina le olona tsisy fiatraikany mihitsy ny délivrance ataonao satria maninona mbola tsy ampiery ianao. Zany mahatonga antsika rehefa manao délivrance dia manovo hery tsara aloha mivavaka tsara aloha. Misy olona zay rehefa tsika rehefa manao délivrance dia zao ny ataontsika mivavaka aloha vavaka ny tena hery. Fa raha tsy ampivavaka tsika manao délivrance zay ndray manao délivrance olona fa tena eko anao fa io olona misy devoly io atao eo ampovoany dia manodidina zany ny mpanao délivrance jereny tsirairay daholo ireo olona ireo dia fantany hoe ity tsy ampivavaka. Fa le olona anao délivrance ireny nenjehany ao an-trano le ranabavy zay nenjehany misy menamena maso mietsika le olona vonona anika andeha anao délivrance tonga dia nenjehany andeha ho vonony dia izy le pasteur andany ianao vavaka tanamody aloha andany aloha mivavaka. Mbola tsy voatafy hery isika raha tsy ampivavaka. Misy rahalahy kely zay misy fivadikana karakaray tao tokantranonay taloha tadidin'ny mampionina angamba zany tantara zany. Ka tany tokantranonay taloha fandraisana asan'Andriamanitra moa tokantranonay mandraky ity ny androany. Tokantranonay zany dia misokatra ho an'ny asan'Andriamanitra raha ho avy vavaka ianao dia misokatra anao ny tokantranonay. Tao tokantranonay nasiana fivadikanana 7 andro. Fa tena dia tamin'izany ny missionnaire le ohatra zany hoe Eglise Taon'izay Maresy no mitory teny mandritra ny 7 andro io. Fa tena vao nanomboka ny andro voalohany ozy ianao ravana. Dia misy karazana anonsa tamin'ny radio dia misy karazan'olona misy olona vaovao ohatra anareo vao tonga eto ireo. Tonga tao amin'ilay tao an-tranonay tamin'izany anao fivadikana dia nasiana seza teny an-tokotany dia andeha vavaka. Ka nisy ranabavy anankiray nanao zipo fohy. Indray nanao pataloha dia indray nanao zipo fohy izay andeha vavaka. Tena tonga dia nitory teny ny rahalahy. Tonga dia maina be fotsotsotra tonga dia sokafo amin'ny baiboly dia teo dia tory fahamasinana izy teo dia sady jereny le vehivavy nareo manao zipo fohy sy pataloha reo zao teo dia lasa le olona nitsangana teo dia lasa tsy mifady anina reo lasa le olona mihody. Tianareo ry havana na ny fitorinan'io ary rehefa misy fanahy masina ianao mitory an'io dia tsy mahatezitra ny olona io. Jereo Paoly Paoly Petera raha makitsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoany dia mba vakianao nge ravany rehefa feno fanahy masina ary Paoly vita ny Pentecoste dia anisan'ny asa voalohany nataon'ry Petera ity dia nitory teny izy any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoany dia vakikany dia fahatelo amby fito amby telopolo azafady asan'ny apôstôly toko faharoany dia fito amby telopolo 37 zany. Ary raha nandray zany ny olona dia voatsindrona tampony ka tamin'ny Petera sy ny apôstôly ery rahalahy inona no ataonay? Maninona hoany? Voatsindrona tampony. Any teninao zany nefa ny tenin zareo nge
aka fantatra taranaka Israely fa iny Jesosy nomboanany tamin'ny hazo fijaliana iny dia mbola nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Raha olona hafa zany dia tamin'izany tena tonga dia afaka nahasoena olona zany. Le matsiro le tsy le manindrona amin'le mahazatra sika tena manindrona be ny teninao. Zaloha zany tena voadona ary tena naratra tamin'le teninao raha vavy fa voatsindrona-pony zany tonga ny olona dia toritory fo ndry inona ary tokony ataony tonga dia zany. Karaha tany amin'ny voalohany tsy niandry ny fanamasina ny apôstôly fa tonga dia nandeha tsy nanaraka ny tenin Jesosy tsisy voatsindrona-po teo. Mety voatora-bato vo andeha hitory dia voatora-bato. Ilana fanan'Andriamanitra tsika manao zavatra ary anavaon'izany Andriamanitra amin'ity Pentecoste ity. Zay manasa anareo ny amo izao foana ny mba fanentanako hoe tsy fantatritsika rehetrarehetra hoe tsisy mahalala fa possible mety tingeravana ny Pentecoste farany afahantsika miara mankalaza ohatrany hoe kariary sy ababe-maso eto tena teneniko anao marimariny zany hoe io ny Pentecoste farany ananantsika connexion afahantsika miona afahantsika mifampahery. Dia raha eto ianao raha iso fahasoavanao anao ny fandalovanao eto le apako teny aminao manao hoe aza mihetsiketsika ao Jerosalema ianao. Inona moa ny hevitry le Jerosalema? Ny hevitry le Jerosalema ihany koa dia hevitry ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny tempolin'ny Jerosalema. Ity herinandro ity ihany koa raha tianao ny fanamasina nahafy anao ny hery afaka hery andro vitsivitsy amin'ny Pentecoste dia mitoera eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manana fiainam-bavaka, manana fiainana ara-panahy eo akaikina aza manalavitra n'Andriamanitra isika. Aza miala eo a Jerosalema eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mandra-panafy anareo ny hery. Alleluia. Ialao mihitsy ny zavatra rehetra mety manalavitra anao n'Andriamanitra. Tsy maninona dia hoe mahita ny telefônina anao vonoina ary raha anatin'ny telefônina io mahita zava-poana mandotondoto sy mampetipetina ny fisainanao sy ny fonao. Raha misy fivorim-pianakaviana ianao raha vao tsy amin'ny fanamasina ianao io mihitsy le mpifamaly aman'olona ny fivorim-pianakaviana iny. Za aloha zany dia mianatsy ianao rehefa za hiteny mba hiteny ela be tsy ny teny fa afaka foana hatramin'izay anjarako zao ny teny dia tondrotondrona daholo ny olona rehetra. Raha ianao tsy adinoko ny zavatra ty ianao ndray samy vehivavy na efa lasa vangy dia za zany teny anao aza miala eo Jerosalema. Tsy manino ianao na tsy manatrika fivorim-pianakaviana ary aloha amin'ny terinandro ty. Misy adevitra isan-karazany ialao aloha. Aza miala eo Jerosalema ny dikany aza miala eo amin'ny fanatreha, aza avela miala le fanatrehan'Andriamanitra aminao. Aza variana, aza mamotsitra. Halleluia. Tandrina be tsika amin'ny tena. Matetika rehefa akaiky Pentecoste toy misy zavatra mandoto ny fotsika. Manana fandeferana nareo mianakavy an-tokantrano. Manana fandeferana amin'ny vadinareo. Manana fandeferana hampandeferiny ny ambopo, hampandeferiny aminareo rehetra apetrao. Aza miala eo Jerosalema mihitsiny. Fa rehefa voatafy hery ihany koa tsika dia miala daholo zany rehetra. Zao aloha ny anareo zao aloha tsika mbola azo lazaina ho marefo. Satria teto ny mpianatra tsisy an' Jesosy tsony, miakatra Jesosy. Ny tenin Jesosy eo dia zao. Fa any amin'ny andilika valo fa azo ely nareo milatsa fanamasina amin'io ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodisy sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany ho vavolombeloko.
Zany hoe mahitanao ny olona de mahare de mahita de mahalala ny momba an' Jesosy. Nefa ianao raha tsy misy herin'ny fanamasina de tsisy ninona hitan'ny olona eny aminao. Enao nofo be iny hitan'ny olona ary mahakivy an'iny. Zay za teneko anareo fa indraindray amin'ity asa fanompoana an'Andriamanitra ty misy olona mampite hiteny any amin'ity asan'Andriamanitra ty mba hieritrerana zavatra atao raha nabavina. Misy olona ravana manompo an'Andriamanitra ohatrany lasa daladala kely zany. Tena marina zany teko ohatrany manao zavatra tsy misy olona zay hitako eto amin'ny Facebook eto ohatrany manao asa fitoriana izy na tsy haiko fa ohatrany tena zay Jesosy ny olona tsy mivavaka mahita an'izao mety ozy ny olona hoe tena rahalasa ohatr'izao sa ankoatran'ny aleoko tsy mivavaka. Tsy ngira no vavolombelon'ny Kristy ary ny tanitsika dia hoy Jesosy ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Isika zany tena mila tena fandresen-dahatra mandehandeha mihitsy tsika mandeha eny tsika. Alleloia. De fandresen-dahatra ho an'ny olona tsika vao mahita tsika ny olona de resy lahatra. Mian'ny teny torotsika ny olona de resy lahatra. Mahita ny fihetsika ny olona de resy lahatra. Fa tsy sanatry tsika ataon'ny olona fimehezana. Firy ny havana izay pasitera anaovan'ny olona fimehezana ataon'ny olona lasa fimehezana satria maninona? Tsy mahay misolo tena tsy mahay manao vavolombelon'ny Kristy. Za zany tena misy fanamasina feno ireny feno fahendreny ireny olona. Asa fitoriana zany ngira havana. Misy lasa mampiomeho ary lasa ataon'ny olona fimehezana. De misy olona hitako zay Jesosy vavolombelonao ahoana ary zany zao olona zao manao an'izao zavatra ataony. Jery ny zavatra ataony ianao amin'izany tena ohatrany mikilalao ohatrany lolaoviny le asan'Andriamanitra. Mitondra titre hoe pasitera na hoe sy ny sisa nefa ny zavatra atao tsy mifanaraka amin'izay. Nefitsika ahatonga andreo olona mijery anao ny olona ngira havana. Zay mba tonga amin'ny tena hoe raha manao TikTok ny olona manao zavatra mampimehy ianao mpanompon'Andriamanitra dia aza manao mampimehy anao amin'ny TikTok. Zavatra hafa atao. Misy zavatra azo atao. Misy ny olona manao TikTok na dia mpanompon'Andriamanitra dia manao zavatra mampimehy ny olona ka atsika tsy hanao izay mampimehy ny olona fa hanao izay hitarika ny olona tonga ny olona ho mpianatra Kristy. No mampimehy atao anaty fandalana moa tsy ataontsika mba mitsikitsiky fa raha hoe anao kidaladala eo amin'ny TikTok ohatrany olona rehetra manao TikTok dia za teny aminao fa tsisy ninona hidirana fanjakan'Andriamanitra zany. Alleloia. Any amin'ny anina ige any amin'ny likatoko 7:20 ige raha vakitsika ny likatoko 7:20 dia mazava ny tenin' Jesosy. Ny zavatra ny tenin' Jesosy likatoko 7:20 andiny 7:40 Luka 24:44. Ary izy taminy izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fo mbola teo aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ara-salama. 5:20. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Mialohan'ny halan'i Jesosy teto dia nisokafany aloha ny sain'ny mpianatra hahalala ny soratra masina. Ahafantatra ny tokony atao. Ahafantatra ny tokony ho fandeha. Alleluia. Tsika tsy hanao an'izany mihitsy hoe io asan'Andriamanitra toy ihany no avoakan'ireny olona mpanao mampimehy any amin'ny Facebook ireny anaovany lasa toy lasa malaza fa malaza ratsy fimehezana. Fa mampalahelo Jesosy mampalahelo ny asan'Andriamanitra. Amen. Aza mbola mihetsika Jerosalema raha tena mbola reny hoe mbola tsy ampiery ianao. Mila ampiery tsika. Ravako. Alleluia. Alleluia. Verina amin'ilay asan'ny apôstôly teotsika. Jesosy namepetra azy aza miala eo a Jerosalema aloha nareo fa hiandry ny teny fikasana iray. Tsika zany zao amin'ny Pentecoste
andray teny ny fikasan'ny ray. Ny zavatra tsy natomboka ao hatramin'izay ao aoriana amin'ny pentecoste atomboy. Fa ataovy soiry ianao fa tena nilatsaka taminao ny fanan'Andriamanitra. Halleloia. Dia ho ataontsika daholo ny dingana sy ny hetsika rehetra izay tsy nataontsika talohan'izay fa fantatritsika efa voatafieritsika ao anatin'io. Zava-dehibe nge ry avy ny pentecoste io. Za tena ekao mihitsy fa tena antoko ny taonantsika manaraka indray io pentecoste io. Za zany tenanao aza mirahaty an'io pentecoste io ianao. Aza mirahaty an'io pentecoste io ianao andraisanao ny fanamasina. Fa ny fanamasina izay raisinao sady ampisokatra ny sainao, ampahitanao amin'ny lalana tokony alehanao no hanafiery anao amin'ny lafiny rehetra ahafahanao mandroso amin'izay. Tanjon'i Jesosy ngeto ry avy na ty zavatra kely ary tena ilana ny fanamasina. Ny tanjon'i Jesosy eto dia ahoana ozy izy? Fa azo ela ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema, Jody, Samaria fa hatrany am-paran'ny tany. Mitadasika nge zany zao tontolo zao. Zao tontolo zao natolotra ny mpianatra. Sahan'i Jesosy nanolotra ny zao tontolo zao tamin'ny mpianatra hatrany am-paran'ny tany satria fantatry Jesosy ny fanamasina izay ho raisindreo fa fanahy mahery. Fantatry Jesosy ananan'i Jesosy toky ilay fanamasina ilatsaka am'ireo. Tsy navelan'i Jesosy hainga na dia ao Jerosalema ary. Aza mbola manao vavolombeloko amin'izao aloha nareo fa za tsy eo fanamasina mbola tsy eo allo feno fanamasina nareo. Manentana anareo zany avy namalalako tena ilaitsika ny fanamasina amin'ny. Any fanambontsika dia zao tena andray batisa ny fanamasina daholo tsika amin'ny lahady io amin'ny pentecoste io. Amin'ny sabata moa zahako mbola misy ao anatin'ny toriteny mbola nentana momba an'izay. Fa zany tena nareo hoe aza ataonareo ambany zavatra io pentecoste io. Tena zava-dehibe, zava-goavana no raisitsika ao anatin'izany pentecoste izany. Maherezy ampidiro ny zoma ao fa ao anaty zoma antsika tena hivavaka tsika. Manomboka amin'ny folo maraina ny fotoanantsika amin'ny pentecoste, amin'ny folo maraina izay ataperana eo. Mety hatramin'ny roa eo tsika no tapitra ny pentecoste. Ary dia hifalifaly tsy misy ohatr'izany fa fifaliana tokoko izany pentecoste izany. Ary matoky sy mino ahako, za matoky ary angataka amin'Andriamanitra fa izy tsodrano ilatsaka indray amin'io. Halleloia, zava-dehibe ny tsodrano. Za matoky sy mino. Za tsy mbola miteny hoe ano amin'ny tsodrano satria tsy mety zavatra izay alatsaka Andriamanitra ihany ny zavatra hozaraina amintsika. Fa za matoky sy mino mifoky sy ny saiko rehetra fa tena anisan'ny pentecoste irehatra ity pentecoste itsika ity. Inoko zany. Halleloia. Dia tongava midirana anaty zoma ndao anao pentecoste ndao hitandrina pentecoste fa hanafiery antsika Andriamanitra. Ao aorianan'io dia ho hitanareo indray fa ho hitanareo na dia izao fandaharantsika izao ireo ankizy mpitory teny nietsika rehetra ataontsika dia ho tsapain'ny tanantsika fa tena nandalo pentecoste. Halleloia. Ary dia haingotsika hatrany am-paran'ny tany io. Jerosalema, Jody, Samaria hatrany am-paran'ny tany. Goavana zany. Ilaina fanamasina nefa zany. Halleloia. Maherezitsika. Za manokana metanetana tsy androko ary tena hoe soraka an'Andriamanitra fa ny latsinainy androany dia efa nisosa haingana. Dia sosa haingana be koa ny talata rapitso vao tonga ny lalibe dia efa misaitsaina sisany ahy mba zany mba eritreritro amin'ity herinandro ity avana. Latsinainy to dia mahafinaritra be ny latsinainy satria ny programako efa latsinainy mahafinaritra be amin'ny zanako. Talata somary misatrisatra izy larobia fa eo amin'ny misatrisatra io misy mieritreritra hoe misy fandarana rariva takariva mahafinaritra, vita ny takariva mahafinaritra, za miravavy miasa, fantatro fa ny lakamisy sisa ny tena dia efa vetanetana sady amin'ny zoma. Halleloia. Dia ho avy aty nareo amin'ny zoma, misy aminareo tonga amin'ny zoma, misy ny tonga mino fa tonga zoma daholo nareo. Miara-manao sabata isika. Dia tenaina fa amin'ny sabata ho avy izao ny fandaran'izy mirahalahy dia lay vitanareo ohatrany tamin'ny pasika indray. Halleloia. Fa za dia tsahako ny mino. Fa
fa tena ndray zavatra tsika amin'io ary zavatra ahafahantsika mandeha am'izay manao hoe tsika goavana no napetraka tamin'ny petera teto tsy maintsy nilaina ny fanamasina ary rehefa vita zay dia niakatra Jesosy miakatra iny mbola hitana ndray ole anjely eto ary rehefa laza zany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny fanandehanan'i Jesosy dia indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izy hoe ray lalahy Galileana nahoana ianareo no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy zay nampakarina ny ela taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy takanaitanareo azy niakatra ho any an-danitra mbola ho avy Jesosy hidina indray izy dia anontany amin'izay hoe nanahoana le asa naseko nataonareo nanahoana tany Jerosalema nanahoana tany Jodia nanahoana tany Samaria ahoana ny aparan'ny tany vita ny lamina tsara hoe tamin'ny fanamasina zay nomenanareo halleloia dia eo anao amary ohatrany tsy vitako Andriamanitra fa ohatrany tsisy connexion anaovana nanao torotenina ohatrany tsy zatsy teo tonga amin'izany halleloia fa raha miverina Jesosy ny zavatra tiako hitany dia mba nandeha tokoa tany Jerosalema tany Jodia tany Samaria tratranay ty aparan'ny tany amin'izany fotoana izany halleloia ho tahin'ny tompony itsika rehetrarehetra vao niala teo mpianatra dia nakatò halleloia inona ny fankataovana nataon'ny mpianatra tsy nihetsiketsika teo Jerosalema izy fa tonga izy dia nakaiza ary dia efa mivola reo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra teo Oliva izay akaikin'ny Jerosalema araka izay mety ary amin'ny sabata ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea Filipo sy Tomasy Bartolomeo sy Matio Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba ireo rehetra ireo niray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin' Jesosy ary ny ranolany voalohany indrindra iny nataony zareo la saison 2020 rehefa tafiditra tantrano dia niakatra ho any amin'ny trano ambony izay fitoerany ambony zany dia ambony inona le trano ambony inona le efitra ambony halleloia mitoera foana ianao amina niveau ara-panahy ambony amin'ny terinandro tena zavela ilatsaka fandao hitokanao ambony tsika zany hoe misy niveau atsika hatramin'izay eto ambany eto tsy dia makaizy fa hiakatra niveau anankiray tsika ao ambony dia hirehatra ny ara-panahintsika hiatrika ny ara-panahintsika hitazona sy anao izay avoatazona ny ara-panahintsika io ambony io ianasantsika ny Pentekoste halleloia dia ao amin'ny efitra ambony tsy misy afa-tsitsika ao zany mahatonga antsika ataontsika zoma ny Pentekoste antsika satria amin'io mantsy dia zao tsika miandrandra batisa ny fanahy masina ary rehefa mandray fanahy masina zany ianao dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia zao nefa inona ny olona raha eo anaty live io zao tsika zany niteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo daholo tsika dia inona mety ho fitsaran'ny olona nefa ny hitantsika tsara fa misy pastera miteny amin'ny fiteny tsy fantatra anaovan'ny olona sangisangy anaovan'ny olona fimeza nefa ngerapanyzany tsy zavatra mampime fa tena masina zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia olona nidina ny fanahy masina ary eo tsika dia hiandrandra fanahy masina Andriamanitra tsy misy fitaka tsy fanahy mamitaka no raisintsika eo fa fanahy masina halleloia zay zany ny angatanana hoe miakara ao amin'ny trano ambony amin'ny fitoerana ambony halleloia io ny akina teo mandeha izy mampio ny tazomany ara-panahalo hirehatra foana ezaka foana tsika eto amin'ny tsika eto tsisy afa-tsy fandarana amin'ny sivy maraina zao raha pisy dia ire mampionina amina vavaka maraina dia manetanareo menu en direct satria mety ho tapaka eo indray izy dia amin'ny larobitsika misy ny takariva mahafinaritra misy toriteny misy hitarika fotoana laka misy tsika dia eo indray vavaka maraina eo vavaka riva hitazomana tsika ireny dia amin'ny tenareo mihitsy eo mba jereo ihany le fandalantsika fa natao hitazomana tsika ireny natao hitazomana tsika ireny alleloia natao hitazomana tsika miara-panahintsika hirehatra azanao olona challenge mihitsy le lazay mehezan'ny olona ka tsika tsisy mehantsika eo fa eo tsika anaty zoom ao zay mandray to dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsisy tsara anareo eto tsisy aninona fa raha eo amin'ny live antsika nanao an'izany
lazainy olona fa manao foana itsika tsika nefa tsy hanao foana fa tsika tena hitady an'Andriamanitra hiandrandra zany fanan'Andriamanitra latsika amitsika de ndrosika hiakatra amin'ny hevitra-pony ao tsika niandry amina niveau spirituel ambony ny andrasantsika ny pentecoste de hitanao zany hoe feno ny fanamasina difotry ny fanamasina amin'io fotoana io aza mihetsiketsika eo a Jerosalema aza mihetsiketsika eo a Jerosalema fa zao aloha hiandro tsika eo anafinantsika ny herin'Andriamanitra hotahiny tompany tsika rehetrarehetra aza mihetsiketsika eo fa aloha ny fanan'Andriamanitra ny taridalina atsika aloha ny fanan'Andriamanitra ny tondra atsika aleloia de mahereza isika tsirairay avy zay afary Jesosy mamepetra atsika Jesosy mihetsika eo a Jerosalema fa io ny anasantsika ny teny fikasany indray ny fanamasina raisitsika amin'io zany miaraka amin'ny teny fikasany nareo rehetra zao anaty zoma azadino mivonina amin'ny taratasy sy ny stylo amin'ny pentecoste fa isy teny fikasan'Andriamanitra isy révélation isy ten'Andriamanitra renao hidina anao de to de nao teo reny aleloia sady andray afo fanahy masina isika amin'io afinaritra io lavana malala de hitanao fa ny pentecoste taridalana hafa mihitsy nitondran'Andriamanitra tsy olona manao foana zany tsony ianao après pentecoste tsy olona manao zavatra tsy vita zany tsony ianao raha tsy ampiery ianao raha misy fanorenana ataonao eo amin'ny miakatra ohatr'izay fotsiny ny brique de fa tapotra ny volanao tsisy ninona vao vitanao de ravo fotsiny ny vola lany eo fotsiny fa raha après pentecoste mandray fanan'Andriamanitra tsika de zao iainga isika aleloia ary azotsika tsaina azotsika toky inotsika fa ndray hery tsy takatry ny saintsika amin'io mandefa mpiampina hoe zay anao pentecoste araka aminay hiakatra amin'ny hevitra ambontsika hitokana isika ao amina ahavo ara-panahy anankiray izay tsy azo mitevolo takarina intsony tsika tetete tario tompo de hifampatsika ao arinany izany aleluia sotratsika anatranelotra
tarian'Andriamanitra tereny hoe tonga eto ao androany ilazany anatiko Alléluia. Raha antsika vavaka izany iray izany, fa raha antsika vavaka koa nitory teny androany. Andro antsika tena hiteny mihitsy hoe tario hafana masina. Raha tamin'ny andro ny mpianatra, izao fotoana ilatsika izao efa tena tsy nisy an'i Jesosy intsony, fa Jesosy niakatra. Rehefa namepetra Jesosy aza mihetsika eo Jerosalema dia nakatoy ny mpianatra dia tsy nihetsika teo. Ndokontsika tsy hetsika teo Jerosalema. Aza mihetsika eo fanatrehan'Andriamanitra ianao. Aza atao izay ialana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy mbola misy pitarika itsika. Ry havana. Fa amin'ny alahady kosa ho feno ny fanahy masina isika. Dia ho hitanao zany hoe taky ny ahoana zany feno fanahy masina tsapain'ny tananao ny vokatra zany. Misaotra zay Jesosy misaotra anao satria nampainanay tokoa ny fotoana teto androany ihany. Tehirizo ny tsirairay avy, tehirizo zay rehetrarehetra rehetra tsisy hiala eo amin'izany fanatrehanao zany Andriamanitra. Tsisy hiala eo Jerosalema izahay. Alleluia. Fa samy hiambina hiakatra ao amin'ny efitra ambony. Tario izay tsirairay avy reto mba anana avo ara-panahy izay avo ara-panahy ahafahanay miandrandra hiatrika an'izany Pentekosta izany Jehovah Andriamanitra. Ary ianao aniraka ny mpampianatra, aniraka ny mpananatra, aniraka ny mpisolo vava, aniraka ny mpanolotsaina. Halleluia. Hidina aminay tsirairay avy reto. Matoka Jesosy fa tsy mba misy na dia ray aminay reto araka hiala maina. Matoka Jesosy fa tsy mba misy aminay reto hiala maina. Fa tena hoe hotahin'ny tananao Andriamanitra. Dia tena hotahinao amin'ny sandronao mahery. Hotahin'ny tananao. Dia samy andray amin'izany anjara fanomezana ngeza indrindra zany dia ny fanahinao masina izay rotsaka aminay. Amboary ny programan'ny tsirairay avy. Ireo manam-paniriana ho tonga aty atokantranonay, ho tahinao araboly izy ireo amin'ny frais isan-karazany, carburant ny sisa. Dia ho tahinao ihany koa ny fotoanan'izy ireo mba hilamina tsisy anelingelina. Ho tonga soamatsara ary andray hivimbina fanamasina. Halleluia. Ireo rehetra zay ao anatin'ny Zoom hiaraka amin'ny Pentekosta dia efa ho marianao sahady Jehovah Andriamanitra. Ary aniranao ny fanahinao irotsaka aminay tsirairay avy. Zava-dehibe aminay zany. Saotra Jesosy. Ambeny tsara izay tsirairay avy mba tsy hisy hietsiketsika ao Jerosalema mandram-panavy anay ny hery. Saotra Jehovah Andriamanitra. Tena ny anja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky izay Jehovah Andriamanitra.
matoky izay fa nitananao mahery matoky izay fa nisandrinao mahery tananao mahagaga omba ny tsirairay avy zay tsirairay avy reto omba ny tanam-pahasoavanao ary afoizanao tokoa an'izany hoe fanahy masina hiara-dalana aminay Jehovah Andriamanitra. Misaotra ray io zay fampetipeteranay rehetrarehetra, ny tsy fahataterahanay rehetrarehetra, ny zavarehetrarehetra mbola manakatsakana anay tsy hahita ny voninahitra ao dia Jesosy aminay Andriamanitra. Dia diovy amin'ny rahanao zay Jesosy mba homendrika tokoa ny voninahitra ao. Misaotra Jesosy dia raha laza saotra sy voninahitra ao hatramin'izay dia mandrakizay. Raha misy tsy voalazako teto, ianao manala ny masoa anatanteraka mihoatra lavitra amin'reto mpanomponao reto dia vosin'ny Satana faritra amin'ny rahanao tsy afaka hitsankana dia litera ray tamin'izay nitoriana teto azy fa hamoa avy zato ely any am-pon'olona tsirairay avy izany teny izany. Misy saotra Jesosy Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao ampanosotsika nanabavitsika $100 ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo raha nabavy $100 anao ny fitenenana. Tay tompo pastera dia tay tompo atsika rehetrarehetra dia nagnaritra sy ny mpivavaka fiambina reto dia mbola ery vavaka atsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah Andriamanitra ary mety tsara aminao. Saotra sy miterana anao satria mbola nahino fatrao izay androany Jesosy malalo. Fantatray tsy no nierinay izay no nitanjakay fa no nierinao masina dia saorana ianao izany Jesosy malalo. Amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia irinay Jesosy malala ty herinandro ty izay omanana ny fonay Jesosy malala ka torotenao ty Jesosy. Ho avy Jesosy amin'ny Pentekoste izay nandatsahany fana masina dia ingetahitan'izany koa izay mba tohanana hery Jesosy malala mba volom-belona anao izay rehetrarehetra rehetra Jesosy malala dia indrinao ampelantananao Jesosy malala ianao any hiaro ny fonay ny fampetipetenana rehetrarehetra Jesosy malala afahany indray izany fanamasina avy aminao izany Jesosy malala satria zava-poana izay Jesosy ara-tsisy ny farahinao Jesosy malala tehirizy rehetrarehetra izay miamitoto Jesosy mba sambohanana etaeta izay Jesosy etaeta ny fanahinao ny famarinanao fanamasina anao Jesosy oentinay manao asanao Jesosy oentinay mamakivaky ny fiainana Jesosy malala tehirizy mponay rehetrarehetra izany etaeta izany Jesosy malala satria raha maloto ny fonay dia tsy afaka hitanao izay raha misy fampetipetenana eo aminay dia tsy afaka hitanao izay Jesosy malala dia mangataka ny fanamasina avy aminao Jesosy tena hoe hitazona ny rehetrarehetra ho amin'ny etaeta izay Jesosy hiaro ny fofanahinay Jesosy ahafahany an'izay ny herinao Jesosy malala dia amin'izao fotoana izao Jesosy antiako ampelantananao Jesosy malala hitondra ambatoka Jesosy ho an'ny firenenay tsy mafina aminao izany firenenay izany Jesosy dia mangataka ny an'ilay fonao Jesosy hijery ny firenenay Jesosy malala mamindrafo ny firenenay Jesosy ary mamelany heloko ny firenenay Jesosy tsy miafina aminao Jesosy ho zavatra izay misedra zavatra mandalo amin'ny firenenay Jesosy malala oentinay ho anatrehanao izany amin'izao fotoana izao Jesosy malala tehirizy koa tsirairay avy Jesosy malala vangio fotoana masina anao Jesosy mba anisany hohanana etaeta Jesosy fanadiny fofanazy Jesosy malala hiatry ny Pentekoste izay repino rehetrarehetra amin'ny firenenay Jesosy malala satria fantatray Jesosy malala raha miova ny fony malagasy rehetrarehetra Jesosy malala raha maniry ny fanahinao ny malagasy rehetrarehetra Jesosy fantatray fa hiova io firenenay Jesosy malala fantatray fa androso ary ilamina tsara Jesosy raha misy ny raha ilatsara fanamasina anao Jesosy rehetrarehetra Jesosy ianao mangy ny tsirairay avy Jesosy hohanana etaeta amin'izany ny fanamasina anao izany Jesosy malala dia tiako ampelantananao koa Jesosy malala ho an'izay rehetrarehetra amin'ny firenena izay tsy mbola mahalala ny anaranao mbola agariana manompo sampy manompo zavatra dia tsy ahitanao Jesosy malala oentinay anatrehanao izany Jesosy satria fantatra fa tsy mahasoa izany Jesosy dia sy lahatra izy ireo Jesosy malala mba ahafahany izy ireo hitodika aminao Jesosy ary ako ny tsy salama amin'izao fotoana izao mahantra Jesosy tsy miafina aminao izany Jesosy malala dia mangataka ny nidra fonao Jesosy hijery ny tsirairay avy Jesosy anao ny anasitrana ho an'izay tsy salama ary ho an'izay mahantra anao ny Jesosy meva olana ho an'ny tsirairay avy
malalo tsy hainay atao izany Jesosy fa hainao atao ny zavatra rehetrarehetra Jesosy jereo amin'indro fonao firenenay Jesosy malalo jereo Jesosy malalo mba anatona anao indrindra tena angatanay Jesosy mba manana etaeta ny malagasy Jesosy hivavaka amin'ny famarinana Jesosy ahitosika hivavaka aminao Jesosy satria Jesosy malala anao rery anao afaka manova ny fiainany anao rery anao afaka manova ny zavatra rehetrarehetra fa tsy volana ny sandrona afaka manova ny fiainany malagasy Jesosy fa ny fanamasina anao Jesosy tehirizy ireo malagasy rery Jesosy fa samy hoe hitady anao famarinana fitiavana Jesosy izay nengataka tena tianao anao mangitsy Jesosy malalo fafan'izy ireo mivavaka aminao Jesosy afika ampelantananao zany mivavaka ny ampelantananao malagasy rehetrarehetra ny razana Madagasikara Jesosy malala jery manokana izy amin'ny rafo Jesosy vidavida zay mangeta hitanao fiasy Jesosy nefa mbola tsy amin'ny lalana fahamarinana vangio izy Jesosy mitsono amin'ny tananao mahery Jesosy mba ahita ny fahamarinanao Jesosy enkiko ampelantananao zay mivavaka zany zay misaotra ny fanatrehanao Jesosy raha isaraketsy zay ny saraka ny fanamasinanao Jesosy santana antsika zay hiato Jesosy elo lalana lena andeha hiato nandeha soto Jesosy any andeha foana fahamarinanao dia raha laza voninahitra dia ho anao rery ihany misy lasa amina vondrira Jesosy tinenao Jesosy malalo haleluia amen. Alléluia. Sotra betsaka ny ranavavitsika sandolantsika tao anatin'izay vavaka izay. Misaotra betsaka na rehetra nandray anjara. Misaotra ranavavy sandolan, vavaka matsiro ho tahin'ny tompony dia matoky sy mino fa mankasitran'Andriamanitra manokana ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto dia mitombositra mitombo fahasoavana dia Andriamanitra manaky ny fahasoavana maro fitianao. Tapitra tokoa ny fandarantsika. Fandarantsika ny tapitra raha mbola tsy tonga amin'ny roalanitra Jesosy ka tahin'ny tompo velona soa matsara daotsika dia raha pitso marina amin'ny sivitsika dia efa eo neto indray miaraka amin'ny mampionona anatin'ny vavaka maraina. Asa dino meza ihany manaraha an'ilay live fa mety voafafy indray izy avy eo. Dia raha pitso amin'ny sivy alina amin'ny sivy sasany alina amin'ny folo indray dia miaraka aminareo eto indray ny tenako dia samy tahin'ny tompo ary tsika rehetra samy mahery dia hiarika tontolo alina fiadanana sy tontolo herinandro misosa fotsy tontolo andro misosa fotsiny indray ny eo anoloana rapitso mahery izy daholo. Akiradio point radio 1 2 3 4 5.com averiko akiradio point radio 1 2 3 4 5.com ny afahanao mihaino ny njapeo akiradio minofinaritra sotranao tonga teto fahalibezana hitanao ho an'ny Jesosy rery ihany ny voninahitra ravanao malala dia mahery izy daholo dia raha pitrondraytsika miona samy tahiny tompo isika tsirairay avy halleluia amen.